zay DSP androany a mba ilazanay anehoany eny hevitray manoloana an'ity savorovolo politika be eto amin'ny firenena ty. Fahitanay azy mantsy de tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana sy fanana fanjakana politika matipaika amina fiarovana ny an'olombelona sy ny fananany mahatonga an'izao savorovolo rehetrarehetra zao, incompétence générale zany. Ao anatin'ny firenena iray mantsy de anisany andraikitra iray voalohany indrindra tsy maintsy sahan'ny mpitondra fanjakana de ny fiarovana ny an'olombelona sy ny fananany, fitandrovana ny fandriampahalemana ny tranquillité publique. Zay le lazaina amin'ny teny frantsay hoe activité de police administrative. Naiza firenena ny andraikitra ny firenena voalohany de tsy maintsy fitandrovana an'io fanaovana an'io activité de police administrative io. Koa ny ministère ny atitany na ny ministère de l'intérieur no nanakina ny fitondram-panjakana amin'ny gouvernemanta an'izany andraikitra ny activité de police administrative zany. Ny ministère ny intérieur zany nomena an'le fahefana hoe pouvoir de police administrative, ary ny mpiasa ny ministère ny intérieur reo solon-tena-panjakana, chef de région, préfet de région, chef de district any amin'ny faritra any no atao hoe représentant de l'État, reo no atao hoe autorité de police administrative. Tsy ny ministre ny filohalon-ta, tsy ny ministre ny gendarme, ministre ny polisy l'autorité de police administrative fa ny ministre ny intérieur, ny staff ny ministère ny intérieur sy reo représentant de l'État reo. Ko raha miseho ny olana any Antsakabary no ny fanataterana ordre ny autorité incompétente de mivardra ordre illégal, autorité incompétente ny ministre ny polisy en matière ny ordre public sy ny police administrative. Tokony chef de région, préfet sy ny chef de district nanatateraka an'izany satria reo ny autorité administrative, ary tokony procureur de la république na procureur ny cour d'appel no nanao an'izany en tant que autorité judiciaire. Monsieur ny incident tompony andraikitra miaraka amin'ireo polisy nanatateraka an'io fadisoan'io ny ministre ny atitany, fa tsy araka ny lazainy hoe ataony fanadidina de sazina amin'ny meloko. Tsy fatany akory zany fa izy angeny ny olona meloka voalohany indrindra amin'io zavatra io. Ka zay mahatonga any amin'ny teny hoe tsy foana mihitsy fitsaram-bahoaka io raha tsy tonga amina réforme en profondeur fanataterana ny police administrative ao anatin'ny ministère ny atitany. Zay zany voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay manoloana an'izany savorovolo be teraka ny sécurité sy fitsaram-bahoaka zany tsy mahita akory nyty fanjakana ty hatramina voafidy azy mba hoe loharanom-bola anataterana ny sosialim-bahoaka, anataterana fampandrosoana. Tapitra ny lainga ankehitriny fa vita ihany ny francophonie, vita ihany ny comeza, tapitra ihany de leny 10 milliards de dollars, lasa ihany nga Erdogan, lasa ny fonds monétaire to tsisy akory ny décaissement-ny deuxième tranche nafaiky. Inona mbola andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ity fitondrana ty? Tsisy vola, tsisy inona. Zay mahatonga any amin'ny teny hoe tsy azo apetraka amindreo irery tsony fitantanana an'ity firenena ty alohan'ny fifidianana fa ivarina any akady atsika efa mifamono atrano tsikelikely. Ary etsy amboniny zany rehetrarehetra zany de atosika indray olona hiady atrano amina fifidianana tsisy réforme. Efa nilazaina ombeny fa nangataka réforme ange, nanao recommandation ny Union européenne hoe reto tokony ahitsinareo. Taky ny anajana principe démocratique daholo zao tontolo zao. Ny Union européenne mitaky ny inclusivité, ny PNUD mitaky ny refonte ny environnement électoral, ny Nations Unies mangataka ny filatran'ny FFKM manaramaso ny fifidianana. Fa ny senitsika de mbola mihita ambiletra tsy azovany io daty io. Zay tsy miteny tsy ho atao ny fifidianana fa atao voalohany réforme ny environnement électoral, avozy daholo reo zavatra rehetrarehetra reo, avozy io CENI io sy ny code électoral de miroso am'izay tsika. Zay ny afatra tianay olona fantatra vahoaka malagasy. Ka eto zany zay de efa mampiomana ny vahoaka malagasy fa tsy azo ekena tsony ny tantanan'ireo mpitondra reo isamy irery nyty firenena ity. Fa tsy maintsy miroso atsika miomana amin'ny fiara-mitantana ka mampiomana ny vahoaka malagasy fa ho avy tsy ho ela ny firosotsika am'izany. Zao de miomana ny isam-pokotany hanendry solotena hiatrika ny diniko fanavotam-pirenena. Iza marina moa ny solotenatsika am'izany. Isam-pokotany hoe miomana nareo iza solotenanareo isam-pokotany. Anareo fikambanana maro isan-karazany.
syndicat antoko politika de efa miangavy anareo manomana solotena fa tsy maintsy roso abidinika atsika fa maty ifamono antrano eto atsika raha zao zavatra ataony fanjakana irresponsable zao sady incompétent andrasatsika eto foana fa naniarony ain'olombelona sy ny fananany ara tsy vita zay ny antsony anareo mpanao gazety de mankasitraka indrindra